Misaoran' Jehovah ary fanahiky ary izay rehetra ato anatiko. Misaora ny anaran'ny masina. Misaoran' Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoana ny fitahiny rehetra, izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra,
izay manavitra ny ianao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famondrapo sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao. Amen. Ry Jehovah Andriamanitra io, velom-pisaorananao izay satria atolotra ao anay indray izao fotoana androany izao. Mahavory anay rehetra afaka hidera sy ankalazanao amin'ity atoandro ny sabata ity. Meteza ho eo anivonay amin'ny alalan'ilay fanahy masina efa nirahanao, ka aoka izy ahatanteraka ny fikasanao aminay tsirairay avy. Amboary izay Andriamanitro, ka ny fiderana izay asandratra, ny teny izay ianarana, dia hanova sy hanitsy ny fiainanay, anafana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola fifaliana ho anay ry avana malalo amin'ny tompo no manolotra anareo androany arahaba ombam-piraritsoa. Ny fiadanana sy ny fahasoavan'ny tompo tokoa anie hirotsaka amintsika tsirairay avy, ary mba ho sabata feno fifaliana sy sabata fahafinaretana ity fotoana manokana ity. Ho fiderantsika an'Andriamanitra ary dia andao ataontsika ny laharan-kira faharoanjato. Laharan-kira faharoanjato ny andiny rehetra mirafy iram-pifaliana. Itu panavujana
Zao dia manasa antsika ny tenako ka hanokatra an'izany, hanokatra ny Baiboly ao amin'ny Matthieu 9:7-30. Matthieu 9:7-30. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary ho tohizantsika ao amin'ny Exodosy 20:2-12. Exodosy 20:2-12. Manajany renao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Ho tahinany ny teny. Amen. Manasa antsika rehetra hiara-handoalika hanandra-bavaka amin'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra tsy toa, ianao no ilay Andriamanitra lehibe, feno fahefana sy hery, Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ary Andriamanitra mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herinao sy ny fahefanao. Ianao koa nefa dia Andriamanitra fitiavana satria na dia nisy ara ny fahadisoanay olombelona dia namolavola drafitra ianao hamonjena anay tamin'ny alalan'ilay zanakao lahy tokana izay natolotrao mba hosorona sy fanorenana ho anay menakavy. Indreto izay Tompo mivory mandoalika ankehitriny, manatrika ianao tsy te hitraka akory satria mahatsapa fa tsy metrika izahay. Fafao ny fahadisoanay rehetra, rakofo ny fahasoavan'ilay Jesosy zanakao izahay, ary tafio ny fahamarinany, ka izany fahamarinany izany Andriamanitra no henonao sy anekenao izay asandratra eo aminao. Meteza hita izao fotoana izao, meteza hita anay rehetra izay manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao, kanefa mangataka koa izay Andriamanitra, nijerenao izao tontolo izao izay ao anatin'ny fahasahiranana ankehitriny. Ianao Andriamanitra niantso ny olonao anatin'izany toe-javatra sarotra izany, ka ahatonga azy ireny hikatsaka anao, hitady anao ka ahatonga ny anaranao ho hita sy ho fantatra eo amin'ny tontolo misy anay, satria misy vahoaka mijoro mitondra ny anaranao ankehitriny. Mivavaka izay Andriamanitra ny hanomezanao fanasitranana ny marary rehetra, meteza hanala ny fanaitainan'izy ireny, ary amin'izao andro manokany Sabata izao dia aoka hoenonao ny fitarainan'ireo rehetra mitaraina aminao. Mitahiry izao firenena izao, mitahiry ireo mpitondra omeo fahendrena hatakatra sy ahalala izay tokony ho tanterahana ho an'ny vahoaka, mba hahatonga izao vahoaka izao ihany koa anam-pifaliana sy fiadanana. Andriamanitra mivory izahay, mivavaka izahay, ny ombahanao ny fiainanay, ka izao fotoana izao dia hahatonga anay rehetra mba ho akaiky anao, ka eo anilanao izahay. Meteza ary hanikasika ny fonay rehetra, ka hametraka ny teninao ao am-ponay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny indray tsika ry mpiray fanantenana malala dia tonga amin'ny fanompoam-pivavahana manokana dia tsinona izany
fa ny fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampafolony. Andeha homanitsika eny am-pelatanantsika izany fanatitra sy ampafolony izay fanomantsika izany ary hoarahantsika vavaka mangina izany. Amen. Tsy mivadika Andriamanitra. Zany no lohateny zany fanentanany fanatitra sy ny ampafolony ao amintsika izany. Tsy mivadika Andriamanitra. Hoy ny Nomeria 3:20 manao hoe Andriamanitra dia tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina, moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy nitoaviny. Ny président américain John Kennedy dia anisan'ny président izay tena tiany vadiny tokoa, ka rehefa manatanteraka asa tsy eo anivon'ny ankohonana izy dia mandefa taratasy any amin'io vadiny io mandrakariva izy, ary tsy niova zany fitiavany ny vadiny zany. Takan'izany koa ty Andriamanitra izay tompontsika ty. Andriamanitra tsy miova izy ary mitazona ny teny fikasana izay nomeny atsika. Hoy ny teny manao hoe feno fanambina-tsoa avy amin'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy. Pitrosa aminy isika noho ny sakafo hoantsika, ny rano izay sotrotsika, ny fitafiananaovantsika, ny rivotra foitsika. Ary mitazona n'izany teny fikasana izay omeny atsika momba ny fanatitra sy ny ampafolony zany mandrakariva izy. Satria hoy mantsy ny Deutéronomia 7, ny Deutéronomia 7:7 dia manao hoe koa ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ty azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Ka raha andeha hanolotra ny fanatitra sy ny ampafolony isika ry mpiray fanantenana malala amin'ity maraina ity, dia aoka ao atsaitsika mandrakariva fa ilay Andriamanitra izay tsy miova omaly anio mandrakizay, izay manatanteraka ny teny fikasany momba ny fanatitra sy ny ampafolony amintsika, ny mbola anatanteraka an'izany. Ka andeha hanolotra ny fanatitra sy ny ampafolony amin'ity maraina ity isika, ho feno fitahinana isika ary ho ambinina amin'izany fanolorana ny fanatitra sy ny ampafolony izany. Andeha hivavaka isika. Ry rainay io tsara sy masina izay mitoetra any an-danitra, ray be fitiavana be famindram-po tokoa ianao. Saotra de raha laza voninahitra raha eo natolotra ianao. Misaotra satria nampatsiahivinao anay indray tamin'ity maraina ity fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio mandrakizay. Andriamanitra izay miazona ny teny fikasana ho an'ny vahoakanao mandrakariva ianao. Ka amin'ity maraina ity raha hanolotra ny fanatitra sy ny ampafolony anao izay raha io, meteza mba ho ankasitrahanao eo amin'ny seza fiandriananao zany. Ny vavaka dia tononona angatamina ran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ho fanatazantsika ny fanatitra sy ny ampafolony dia andeha fiokira no anatanterantsika izany. Ary rehefa vita ny fanatitra sy ny ampafolony dia ny hira 700 no andeha anolorantsika izany fanatitra sy ampafolony izany. Amen. Uamina
fitahiana. Amen. Fifaliana ho andray raka izy a ny mbola mamerina ny arahaba ao antsika tsirairay avy a tratra ity sabata ity tonga eo amin'ny fotoana manokana izay tena maminareo isika dia tsiny izany fa ny tantara izay entintsika andraisana fampahirezana manokana kanefa mialohan'izany dia izao andeha aloha ataontsika eo am-pitsanganana ilay hira efa mahazatra antsika ilay hoe ora mamy ary aoriana izay a dia mbola tsisy mipetraka aloha isika raka izy a fa mbola hivavaka isika. Vavaka ary sika Jesosy malalo ankehitriny izahay ankizy dia voreto indray iaino ny teninao ingane izany teny izany mba andraisanay lesona ary anavaozanay fiainanay mandrakariva na dia mbola kery ala izahay fa tononona mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tantarantsika indray raka izy a dia tantarana tovovavy kely iray izay atao hoe Maria. Iza hoe ny anarany? Izay indrindra, Maria. Maria raka izy a dia nanana toetra kely tsy dia metimety izay ao anatiny ao. Tiany loatra mantsy a tsy dia mankatoa ny dada sy neny rehefa misy zavatra asaina ataony. Manao ihany izy a fa saingy izao rehefa vita aloha izay tiany atao, izay izy a vao manatanteraka ny baiko asainy dada sy neny atao. Dia eo ihany koa rehefa nytaniana dia ilay toetra kely izay mandaingalainga ao anatiny ao. Anisan'ny zavatra tena mba nandrandray Mariany hoe ndray andro any mba azo an'izany famantaranandro kely izany fa sahirana be izy a rehefa mianatra any am-pianarana. Tonga nefa raka izy nitsingerin-taona naterahany ary fantatry dada tsy neny tsara izay fikasana tao an-tsainy Maria izay dia nanomana fanomezana tsara tarehy izy ho an'ny Maria. Inona ary ozy izy nareo fanomezana tao anatiny? Rehefa natolotry dada sy neny ny fanomezana, izany hoe boaty kely anankiray tsara tarehy izy ity dia natolotry dada sy neny amin'ny Maria hoe arabaina ianao Maria, tonga ny 10 taonanao ka zao tia misy fanomezana atolotry dada sy neny ho anao. Tena sokafa Maria ary ilay boaty kely raka izy. Wayo, faly be mihitsy izy inona ny tao anatiny tao? Famantarana andro kely tsara tarehy ary tsy vitany hoe tsara tarehy le izy fa volamena mihitsy. Fantatsika tsara fa izany volamena izany dia tena zavatra sarobidy indrindra. Dia hozy izy dada hoe Maria,
zao ny teniko aminao a, iny famantaranandro kely iny a volamena izy iny, ka zao rehefa mandro ianao a na manasa vilia ianao a de esorina eny amin'ny tanana izy iny a, de apirimina tsara ao anaty boaty a, de apetraka tsara satria raha voalena ny rano de manjary maty. De eno izy Maria ho ataoko izay dada sy neny a. De indray andro nefa izy rehefa avy any am-pianarana nafana be ny andro a, de hoy izy andeha andro kely aloha. De nijereva Maria nefa ilay famantaranandro, toy izy hoe maninona moa ty famantaranandro ty ve, de tena ho faty tokoa ve izy ty raha ohatra ka hoentiko mandro e, za ve de mbola andeha anala an'ity indray de ametraka an'ity any anaty boaty de zay vao andeha andro. Hoentiko mandro ty rangaha. De nandro izy rakizy, de lena le famantaranandro. De rehefa tonga tany amin'ny efitranony anefa izy a, inona ny zavatra anseho? Zay vao hita Maria hoe hoay, maty le famantaranandro kely volamena. Zangy efa nytenen'ny dada sy neny fa rehefa mandro de esorina ito famantaranandro ito hoe, nefa tsy nankatoa afeniko aloha ty a, de tsy teniteny amin'ny dada sy neny mihitsy hoe maty ange le famantaranandro. De nandeha teny rakizy ny fotoana, lasa ny tapabolana, de tsikaritry dada fa tsy tena tana Maria tsony lay famantaranandro. De rehefa teo am-pisakafoanana de hoy izy dada hoe Maria, fa aiza le famantaranandro kely? To tsy eny an-tananao akory le izy. De teo izy rakizy ny safisafy loha inona reny ho teneniko hoe, nefa ny zavatra efa tokony teneniko hatramin'ny voalohany fa lena ny rano. De hoy izy hoe tata, le famantaranandro kely ange ka tsy nankatoa za e. De noentiko nandro le izy a, de lena ny rano a, de tsy nety nandeha tsony de simba. De andana raha hozy izy dada alay fijerena. Tena alainy rakizy le izy, tena jereny dada tsara. De hoy izy dada hoe raha tamin'ny fotoana nahafaty an'ity famantaranandro ty no avy hatrany ianao a, de niteny tamin'ny dada sy neny hoe maty ty a, de mbola azontsika namboarina. Ary raha ohatra koa ianao ka nankatoa ny tenin'ny dada sy neny fa tsy azo lemana ny famantaranandro, de tsy toy izao a ty famantaranandro lafo vidy ity. Inona moa no tiako hotsoahana rakizy de izao hoe isika ihany koa de tahaka ity famantaranandro kely volamena zay sarobidy ity, hatrany am-piandohana rakizy a, isika de ny fironin'Andriamanitra ho tsara indrindra. Ary tsy vitany nataony ho tsara indrindra isika, fa tena sarobidy indrindra eo imasony mandrakariva. Kanefa indraindray tsika de manana toetra tahaka Maria zay tady hanimba an'ity fahasalamantsika ty tenantsika zay ny volavolain'Andriamanitra ho tsara indrindra ity. Misy toetra ratsy kely ao, ny mandaingy alangy a, ny tsy mankatoa ny tenin'ny dada sy neny. De zao androany isika te hanapa-kevitra. Hanapa-kevitra isika hoe Jesosy manomboka androany zay ankizy kely rehetra de hanolo tena ho anao, ajainay tsara ty tenanay ty a, mba ho tena famantaranandro sarobidy eo imasonao. Vonona ve ianareo rakizy, atsangano hoe ny tanana? Zay indrindra, mino afa hitan'Andriamanitra reny tanantsika mitsangana ireny a, ka ho tena tanterahantsika tokoa ny anaja ity tenantsika ity, ary ankatoa any dada sy neny. Ao amin'ny vaky teny teo rakizy de misy teny toy izao, manasanao andrainy baibolinao, Exodosy 20:12. Exodosy 20:12 de ovakitsika ankizy kely miaraka lay izy. Ndao ary isa 2 amin'ny anaran'i Jesosy, manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ho anao. Rehefa mahay manaja sy mankatoa ny dada sy neny zany tsika de maharitra miaraka amin'ilay Andriamanitra. Zay ny tantarantsika androany rakizy a, ary mirary soantsika mba handray lesona mahafinaritra amin'izany fampaherezana izany. Ndeha ary mbola hivavaka ihany isika. Jesosy misaotra anao izay ankizy fa nomenao lesona mahafinaritra amin'ity maraina ny Sabata ity. Ankehitriny izay de nanolo tena ho anao teo mba ho tena zaza endry,
ho zaza mpankatoa anydada sineny ary indrindra ho mpankatoa anao ka ho taka n'ilay famantaranandro kely volamena sarobidy eo aminao anie ny tenanay ankizy tsirairay avy dia mitahianay amin'izay ataonay rehetra mba ho voninahitry ny anaranao sotra jesosy eo amen mankasitraka anareo araka izy ny amin'ny falianana ny amin'izay tantara izay alohan'ny andraisantsika ny torteny avy amin'ray mandreny pasteur dia manasantsika ary ny hieno hira anankiray izay atolotry ny antoko-pira la voix des archanges tondra ny lohateny hoe mamindrafo Anau rai ma
ry ava-malala no izao tafaraky eto isika menakavy idera sy ankalazan'Andriamanitra ianayanitra ny teniny misaotra azy isika satria ny famindrapony mbola atolony atsika mbola fahatsika mivory sy manatanteraky izao fotoam-bavaka izao koa mialohan'ny tondranany tenin'Andriamanitra dia tiako ny miarahaba atsika rehetrarehetra arahaba tompoko tratra izao fotoana izao ary irariana dia hoe ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny tokantranontsika menakavy finoana marina inona izany zay ny loha hevitra resantsika androany kanefa mialohan'ny resantsika zay dia andeha hanondrika ny lohantsika isika hivavaka misaotra Andriamanitra satria omenao anay ny fotoana ahafahanay mianatra ny teninao ahafahanay mamantatra ny sitraponao koa meteza anazava ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Finoana marina inona izany ry havana amin'izao vaninandro izao dia misafotifoty ny sain'ny olombelona feno fisalasalana satria betsaka ny zavatra mifamaofao mety manelingelina ny finoana na koa ny fivavahana zay ekena sy arahana izany fisalasalana izany indrindra no mahatonga atsika rehetra mety heritreritra hoe marina ve ny lalana nalehako sa koa hoe aiza ny tokony alehako izany rehetrarehetra zany no ao anatin'ny sain'ny olona tiako ny mitesaka amintsika fa fony tety ambony tany Kristy dia nandalo tamin'izany fanandramana izany no mpino Jiosy satria izy ireo dia nanantena ny amin'izany atao hoe Mesia na lay mpanavotra anafaka azy ireo amin'ny fanjakazakana nataon'ireo Romanina tamin'izany fotoana izany ary vokatra izay dia nisy ireo karazam-pampianarana maro no lalovan'ireo vahoaka Jiosy tamin'izany fotoana izany ary betsaka no nametraka fa ny fanantenana ho an'ny Jiosy na ho an'ny Palestina tamin'izany fotoana izany dia ilay Mesia nandrasana dia nino izy rehetrarehetra fa ho avy izany ary nanantena izy rehetrarehetra fa rehefa tonga izy nay andro any dia hoe sorona tsy eo amin'ny tany razan'izy ireo intsony ireo mpanjakazaka ireo mpanjanaka izany tontolo-kevitra izany no tontolo-kevitra ny ainana tamin'ny fotoana nisian'i Jesosy tety ambony tany izany fomba fijery zany ihany koa anefa no zavatra iainantsika amin'izao vaninandro izao betsaka ireo fampianarana betsaka ireo fivavahana betsaka ireo fotom-pivavahana izay mitaona ny sain'ny olombelona rehetra ijery hoe mila Andriamanitra manafaka izay tsy diso ny fomba fijery satria atao indra tokoa moa Andriamanitra tsy amin'ny fahafahana kanefa move tena izay tokoa no planin'Andriamanitra androany mba ialantsika amin'ny fisalasalana dia andeha isika anaraka ireto fanazavana anankitelo miaraka ireto inona ny tian'Andriamanitra inoana inona ny tian'Andriamanitra inonao ary ao aorianan'izay dia ny hoe ahoana ny tokony iainanao izany finoanao izany kanefa mialoha izany indrindra dia andeha ho fantaritsika hoe inona moa ny atao hoe finoana satria raha tsy mazava izany fototra izany dia ho fisalasalana mandrakariva no ao am-po ho ao an-tsainao ho ao am-pontsika rehetrarehetra eo amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra tsy hitady fanaritana lavitra be isika fa ny Baiboly dia ampy anome antsika fanazavana mikasika ny antsoina hoe finoana inona moa no atao hoe finoana araka ny fanambaran'ny soratra masina ao amin'ny epistily izay nisoratany apôstôly Paoly ao amin'ny Hebreo 1:1 dia manoratra toy izao ho amin'ireo mpino ary ny finoana no fatokiana amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita mazava ny tiany lazaina misy fatokiana ao zany hoe miankina amina zavatra anankiray antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita zany hoe ny finoana zany dia miankina betsaka amin'ny zavatra tsy hita ataonao ahoana koa moa ny teny manao mino anefa zavatra efa hitan'ny masonao eo tsy marina izany ny dika teny ombona ny eto Madagasikara dia manome fampanampahazavana mazava kokoa ary tiako ny mampiasa azy ary iriko mba ho fahazaranao ihany koa mamaky izany boky Baiboly izany satria anisan'ny dika teny manome fahalalana misimisy kokoa
ny amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Hoy ny dika teny ombonana manao hoe ny hoe mino dia mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary matoky ny zavatra tsy hita. Mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina. Izay zany no atao hoe finoana ry hava-malala, ary izay zavatra izay no tokony hipetraka ao an-tsain'ny olona rehetra. Tsy resaka intsony izao hoe za finoana inona na za finoana inona, fa izao ny atao hoe finoana dia mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina, matoky ny zavatra tsy hita. Izany hoe mahakasika ny saina, mahakasika ny fo, ary mahakasika ny fieritseretana manontolo izany. Mipetraka ny fanontaniana raha izay ara ny finoana, inona no tian'Andriamanitra inoko, inona no tian'Andriamanitra inonao? Samy manana ny lazainy rehetrarehetra, fa aleo isika anaraka ny toromarika ilay mpampianatra lehibe dia Jesosy Kristy zany. Raha vao nanomboka ny asany Jesosy, raha vao nanomboka nanambara ny fahamarinana zay noentiny sy tiany ampitaina amin'izao tontolo izao Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zanany, dia izao ny fanambarana nataon'i Jesosy ao amin'ny Matteo 4:7. Mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ao anatin'izay andalan-teny izay no mamaritra ny zavatra tian'Andriamanitra ho ekeny olombelona rehetra. Ary apetrak'Andriamanitra mazava fa misy zavatra tokony fantarinao dia ilay antsoiny hoe fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra izany. Teo amin'ny asan'i Jesosy dia tsy nieritreritra afa-tsy ny anatanteraka izany, tsy nanao afa-tsy izay anambarana sy anehoana izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ao amin'ilay toriteny antsoina hoe toriteny tao an-tendrombohitra manoloana ny ranomasin'i Galile, heritaona sy tapany taorianany nanomboan'ny asany, dia nampianatra tao izao Jesosy. Hitantsika ao Matteo 4:9 ny fampianarana lazainy ka ny 9:7 ny tapany voalohany. Hoy izy nanambara, fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Ao anatin'izay andalan-teny izay dia mazava ny zavatra tiany Jesosy avohitra ho an'ireo rehetra izay mihaino azy, dia ny hoe misy fanjakan'Andriamanitra tokony katsahanao. Io fanjakan'Andriamanitra io no sitrak'Andriamanitra indrindra anananao. Ary rehefa marana ny asany Jesosy, rehefa teo anatrehan'ilay mpitsara tsy mifaditrovana tamin'izany fotoana izany, izy antsoina hoe Pilato, izy gouvernoura romanina tamin'izany fotoana izany, rehefa nanontaniany ty gouvernoura ty izy nikasika ny amin'ny fiainana sy ny asany, dia izao ny fambaran'i Jesosy: tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako. Dika teny ombonana no hakitsika amin'izay: tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako. Mazava ny tiany Jesosy ampitaina fa tsy eto amin'ity planeta tany ity na amin'ny zavatra iainanao andavananandro ny fanjakan'Andriamanitra, fa fanjakana anankiray izay atombok'Andriamanitra ao am-ponao sy ho any aorinany. Hoy Jesosy manambara mikasika ity fanjakana ity: zao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Jaona 10:7 tapany farany. Mazava zany lazainy eto fa hoe ny antom-pisiany Jesosy na ny antom-pisian'ilay Andriamanitra tonga tety ambonin'ny tany dia tsy fanjakany ety an-tany na zavatra asoa vetivety ety ambonin'ny tany, fa ny hanananao fiainana mandrakizay, ny hanananao lay betsaka indrindra, lay tsara indrindra, tahaka ilay voalaza tany am-pamoronana manao hoe indro tsara indrindra izany. Fanjakana be dia be, fiainana be dia be. Rehefa tenenina izany dia hiteny amiko ny mpivavaka rehetra manao hoe dia tsy afa-tsy izay fiainana mandrakizay ihany ve no azo amin'Andriamanitra? Tsy ry havana, tsy izay. Fa rehefa toizanao io vaky teny io dia hoy izy hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anao zany rehetra izany. Mazava izany teny izany, ary aoka hoekentsika sosokafantsika ny saintsika halala, fa tsy nanakana Andriamanitra ary tsy nanakana Jesosy ny ahazahoanao izay zavatra ilainao androany, izay zavatra mety ho ilainao rahampitso, fa ny zavatra iriny indrindra
dia ny anananao lay be dia be lay fiainana mandrakizay. Ry hava-malala, mikatsaka izany ve ianao? Sa manao toy ireo jiosy tamin'izany fotoana izany ianao, ny azahoanao izay ilaina ho androany no itediavanao an'Andriamanitra? Ny mampalahelo dia any ny fironan'ny maro, kanefa tsy programan'Andriamanitra izany, tsy drafitr'Andriamanitra izany, fa ny drafitr'Andriamanitra dia ny hanolotra anao ny be lavitra indrindra dia ilay fiainana mandrakizay. Mety teny amiko koa ianao manao hoe pastora, na hoe ataoko ahoana moa no atao ingo fiainana be dia be, nefa ny raha izao fiainako ankehitriny izao dia tsy tiako betsaka, satria mety ho sahirana ianao, mety ho tsy manana ianao. Ry havana, mazava ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy dia izao ny fanambarana ao amin'ny toko 220. Hoy izy fanambarany amin'ny 4 manao hoe izao ny fanambarany azy: tany vaovao, lanitra vaovao, tsy misy alahelo, tsisy ranomaso, tsy misy fanaitainana. Zany hoe fiainana feno fiadanana, feno fifaliana. Atao ahoana no etitsika miaina izany fanantenana izany? Eto dia indrana tantara fohy anankiray. Dia fantatry ny rehetra ao amin'ny Joba toko 5:20. Joba toko 5:20, 13 azafady, toko 17:5. Joba dia lehilahy anankiray izay nino an'Andriamanitra. Ary ity Joba ity dia niara-ny voina mahatsiravina indrindra teo amin'ny tantaram-piainany. Maty ny zanany 10, very ny fananany rehetra. Ary na ny vadiny aza dia niteny taminy manao hoe raha zay ianao mandanja ny Andriamanitra izany. Fa izao ny fanambarany Joba. Ary tiako hovakiana amintsika rehetra ny fanambarany. Joba 13:15. Na dia mono ahy azy izy dia mbola anatena azy ihany aho. Ry hava-malala, izany ny tian'Andriamanitra anarahana ho azy. Atoky azy ianao, fa na dia mafy aza ny ainanao androany dia anatena ianao fa misy zavatra tsara mandrakizay homanin'Andriamanitra anao. Ary izay fanantenana ny mandrakizay homanin'Andriamanitra izay, ilay nambaran'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko 3 manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ry havana, fiainana mandrakizay no rian'Andriamanitra ho anao. Fiainana tsy feno alahelo, fiainana tsy fisy fanaitainana, fiainana feno fahatanterahana. Ary izany no irian'Andriamanitra ho finoana marina hanjaka ho ponao isan'andro. Andriamanitra ny hitantsika rehetra, ary izy no hitahiry antsika eo amin'ny fahasoavany. Andeha hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra no ny amin'ny teninao. Tehirizo ao anatinay mandrakariva ny fanantenana, fa ianao dia avy mba hitondra fiainana ho anay. Fiainana tsy vetivety, fa fiainana mandrakizay. Ary fiainana tsy feno faharatsiana, fa fiainana feno fahatsarana. Apetrao ao am-ponay izany, aorenao ao anatinay izany, ka finoana marina anao tokoa no hanjaka eo amin'ny fiainanay isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala, misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa totosa soamantsara izao fotoam-bavaka izao. Alohan'ny andraisantsika ny tsodrano izay omeny ray aman-dren'ny pasteur dia andeha raha ataontsika ny laharan-kira fa 1:300, laharan-kira fa 1:300 ny andiny rehetra, aza mangina. Mangina o mifuaza efa kaikile Jesu mirasaina ifampiraza fa efa kaikile Jesu azavarina na beaina efa kaikile Jesu azasundina maimaina fa efa kaikile
kile Jesu omiumanayana itenaziza kahasandatureni maso faindro ni panjakana kahasandatu havoni maso indro ni panjakana omiumanayana itenaziza omiumanayana itenaziza kahasandatureni maso faindro ni panjakana kahasandatu havoni maso indro ni panjakana omiumanayana itenaziza omafanyana reli tumpu miandri ni uluna zavaboary miara-miseto eavy fangana leriana omafanyana reli tumpu miandri ni uluna zavaboary miara-miseto eavy fangana leriana. raisoara nitsodrano hitay anareo anie Jehova ka hiaro anareo, anandratra nytavany aminareo anie Jehova ka hamindra fo aminareo mandrakariva, ary ampamirapiratra nytavany aminareo anie Jehova mandehana amin'ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy mandrakariva. Amen.